Lafim-baovao hafa kosa indray, velotaraina ny mpitantana sy ny mpiasa amina orinasa mpanondrana ranom-boankazo avy amin'ny vokatra manga sy mananasy ary letisia mankany ivelany. Iray izay miorina ao Nosy Be noho ny tsy fisian'ny herinaratra iasan'izy ireo efa andro maromaro izay. Fahatapahan'ny herinaratra vokatry ny disadisa teo amin'ny orinasa sy ny jirama ka na efa eny anivon'ny fitsarana azy io raharaha io dia tsy mbola miverina ny jiro hatramin'izao. Mitatitra ny vaovao antsika momba izay Andry Lalain'Andriamasy sy misy Sarasavin-Jatovo. Misedra olona ny orinasa iray izay mpamokatra sy mpanondrana ary mpandefa vokatra ranom-boankazo avy amin'ny manga sy mananasy ary letisia mankany ivelany satria tapaka efa andro maromaro ny herinaratra mampandeha ny orinasa. Disadisa teo anivon'ny orinasa sy ny jirama no nahatapaka ny herinaratra. Efa nivon'ny fitsarana ny raharaha ka mangataka ny tokony hijerena vahaolana aingana ny orinasa mba hiverena ny asa. Mitodika amin'ny fitondram-panjakana zay mba hitady vahaolana meky dia meky amin'ny amahana ilay olana anay satria raha mbola mandeha 3 andro efa trandro koa zegny tsy vita mare tsy mitondra mare ny jironay tsy miambigny ny letisia fa tsy tratranay zegny le commande-ny client. Ny fetiny fin d'année zao ho avy ho maro koa zegny ny tompona andraikitra jiaby. Mety na ao amin'ny jirama na mety fitondram-panjakana mety andeha hagnano vakansy mety tsy hanam-potoana andeha hizaha le olana anay io izy koa fa akaiky ny fety vao maika mitarazoko zegny le raha tsara mariny fa zay fruit de Madagascar dia noho zay efa sahirana hamita le commande zay dia vono na miviteny zegny le jirama amare hoe averinay jironareo fa tonga dia payenareo le jiro zay tokony ampiasainareo mandra-pavitany le commande-nareo vono zegny efa izy koa ataontsika hoe jusqu'à 15 janvier zany le saison de letisia tapitra tonga dia efa payenay mialoha zegny ohatriny ny frais ko ny jirama mandra-podokany 15 janvier tonga dia payenay izy dia miverina zegny le jiro. Mampiasa olona miisa 2,700 ity orinasa ity. Tsy misy afaka miasa nefa izy ireo ka velona ia amin'ny ho an'ny fitadiavana. Malahelo zahay amin'ny zavatra mandalo tsy tafiasa azony jiro commande-nay tsy tatra tapaka fitadiavam-bola ny personnel 300 tapaka fitadiavam-bola ny tantsa nona zahay satria koa ny problème izay koa tsy mandefa conteneur zay andafy tsy mahazo karama zay aty. Conséquence aminano koa lasa taony zareo anandafy tsy sérieux société avy à Madagascar marary aminay mary tegna marary tsy miasa fa combien de semaines nony tsy serinatra mihodina ato amin'ny société. Ity orinasa ity no antokana nihodina hatranana teo azy amin'ny valaretina Covid teto Nosy Be. Ankoatr'ireo mpiasa mivantana misy 700 dia sahiran-tsaina ihany koa ireo tantsapam-boly misy 500 eo raha tena hikatona tokoa ny orinasa. Zahay tena be tombotsoanay fotony raha mandeha bazary io zahay a bazary agny zegny tsy avinay agny mangajalo fa izy koa io alaindreo am'zy io zegny zahay samby managna nay aby zahay jiaby io anaka manokana anaka mahampy 3 baky zay ke jiaby io tsy maintsy azohoko vola io any agny fa izy koa zahay mandafo agny amin'ny vily agny zegny tsy avinay fotony ndre fandesanay izy io agny izy io tatirinay baka aty jusqu'à Goudron agny misy zay mangala 3 antomby fo zegny avinay agny fotony zay mba lionay ka hely zegny azonay fotony 3 antomby io fo andesinay agny lavitra tômobily aty. Volanay zegny maro azonay ndray mandeha fa zay mivatao bazary mahazo vola hely fo azonay fa vidinay vary fa lany tsisy valeur azonay fa zay koa fa miasa miaraka amin'ny fruit de Madagascar mba mahazo vola be zay misy valeur azonay. Teo nilana 12 ka hatramin'ny 30 taona ny vokatra naondra ny orinasa ho an'ny taona 2024 ary akara 300 taona izany amin'ny taona ho avy eo izay tokony alefa mialohany 12 janoary 2024. Faritra telo dia Diana, Sava ary Sofia no vakan'ny orinasa ireo vokatra ahodiny.